Ny zava-misy andravoangy dia rano amin'ny tatatra miparitaka amin'ny tsena ny andravoangy. Efa ho herinandro izahay no nitenin'ny tompony andraikitra ny tsena momba ny io rano io. Ny vaniteny azy dia hoe efa misy karakaraka nefa hatramin'ny androany dia mbola izy io. Nitike nefa takina foana isanandro hoe ireo mpivarotra avy any an-toerana manoloana ny ireto rano amin'ny tatatra izay miparitaka amin'ny tsena ny andravoangy ireto. Ny zava-misy tamin'ny androany ihany koa dia miisa 20 ireo mpanao fihetsikehtsehana izay niatrika fampanoavana tetsy anosiny androany. Manampy sy miaro azy ireo ny avocat bénévole des YZ. Raha ny fampitam-baovao mikasika an'ity fiatrehana fampanoavana tetsy anosiny androany ity moa dia naiditra amponja vonjimaika eny amin'ny fonjabeny tsy afahany 5 napetraka eo ambany fanaraha-masony fitsarana kosa ny 7 ary nahazo fahafahana vonjimaika ny 9. Izany moa ny zava-nisy sy ny zavantranga ny androany tetsy anosy nandritra ny fiatrehana fampanoavana izay nataony ireo mpanao fihetsikehtsehana izay miisa 20. Zarazara sy lazalaza ny mikasika ny ordre national des pharmaciens de Madagascar moa isika ety ampiandohana. Tsy afaka ny hitazam-potsiny izahay pharmacianina manoloana ny traboina rehetra noho ny zava-mitranga eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ka noho zany dia mivondrona izahay manangona izay voatsarambin'ny tananay entina hanampiana amin'ny fitsabona ny marary sy ny maratra rehetra. Nanambara izy ireo ny androandroany fa ireto ny santionany voalohany amin'ny izay voaangona tamin'ny malalatanana samihafa ary mbola miantso any ireo rehetra afaka mandray anjara araka izay fahafahany avy. Mandray anjara avokoa ny ambaratonga rehetra eto amin'ny tontolo ny farmasianina na ny zokiny indrindra izany na ny zandriny indrindra hatreny amin'ny anjery manontolo. Amin'ny fomadino hirarina fahasalamana ho an'ny rehetra hoy izy ireo ny androandroany raha nanambara ny mikasika any zavatra izay nolazaintsika teo. Fahorina satria nisy nitaoza-pahafatesana moa ny zavatra izay ho resantsika manaraka raha araka ny loharanom-baovao izay navoaka ny pejy anankiray izay mitondra anarana hoe Dinosky Spasy. Araka izay loharanom-baovao izay moa dia maty nosemporina tamin'ny ondana Iseftainina Aimé, maty tao antranony omaly Iseftainina Aimé Ravoniarisoa. Raha araka ny loharanom-baovao izay navoaka ny Dinosky Spasy. Araka ny loharanom-baovao hatrany moa dia nosemporiny ireo navandoza tamin'ny ondana ity ramatoa izay 27 taona ity ary lasany izy ireo ny vola marina fa nipetradery izy raha araka ny loharanom-baovao hatrany mikasika an'ity fahoriana ity. Izay ato anatin'ny ity chaîne ity moa dia mirary fiononana fenohan'ny fianakaviany ary ho andry ampiadanana ny maty ka hipetraka manintsinintsy eo ankavanany ray. Ny manaraka izay ho zarentsika ihany koa moa dia hiresaka ny mikasika ny mpianatra ho mpitsabo. Ngezaka nandamina ireo mpianatra interne ny ministry ny fahasalamana teo aloha tamin'ny fampanantenana toy ny fanao mahazatra. Tsy nanaiky ireo mpianatra fa vaolana eo ny eo sy azo tsapain-tanana no angatahan'izy ireo. Mbola mitonitolona ho ireo mpianatra ho mpitsabo. Izany moa ny zava-nisy ny androany koa dia zareo kely aminareo. Tamin'ny katezerana sy tamin'ny fosorena angamba no nanoratany pejy anankiray ity atanindrazana ny hoe setrasetrany ireo manambasy fa dia tena tifirina mihitsy ve ireo malagasy maneho hevitra ampilaminana tsy tifidanitra izao fa tena tifitra mikendry olona mihitsy mbola fitandrona ny filaminana ve ny anaran'izao hoy ny pejy ity atanindrazana raha nilaza ny heviny mikasika ity sary izay hitantsika ity. Fa ny zava-misy any amin'ny fagitra bongolava ny androandroany kosa dia mitokona ihany koa ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra any antoerana. Izany dia natao ho fanohanana ny hetsika izay ataon'ny syndicat triade ivondronan'ny dokotera, paramedy sy ireo mpiasa eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Marobe moa ireo teboka izay takian'izy ireo toy ny indemnité de risque ary ny fampiakarana ny indemnité de logement hoe efatetsy ariary isam-bolana. Fampidirana ny mpiasam-panjakana miisa 5,000 sy rehetsa anatin'ny 5 taona. Fantsina ny grille indiciaire ary ny hanoherana ny antsonjay izay nataon'ny mpitantana ny ministera. Fanafianganana ny avancement sy ny reclassement ihany koa sy ny sisa sy ny sisa. Marina fa takian'ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra ihany koa ny tsy famerenana intsony ny ministra Zely sy ny taleny kabinetra ary ireo mpiray-petsapetsa amin'ny tao anatin'ny ministera ny fahasalamana. Izany moa ny zava-nisy tany amin'iny fagitra bongolava iny ny androandroany nitokona ireo mpiasan'ny fahasalamana rehetra any antoerana. Natao
moa izany ho fanohanana ny hetsika izay ataony syndicat triady izay ivondronany izy ireo eo anivon'ny ministerany fahasalamam-bahoaka. Rehefa avy nilazalaza sy niresaka ny mikasika aniny fahasalamana iny moa isika dia ndeha ary isika ilaza indray ny mikasika ny syndicat iraisan'ny mpiasany jono hisy ny service minimum hiandrasana ny valin'ny fitakiny izy ireo toy ny prime izay tokony hositrihan'ny mpiasa hatramin'izay saingy tapaka nanomboka ny 524,000 tohanany izy ireo ny fitakina ny rahana tamin'ny SSM ary melohany izy ireo ny herisitra atao amin'ny mpiarabelona. Ny andro androany ihany koa moa dia mpanakanto maromaro ny tazana izay nanampy ireo nanao fihetsikehtsehana toy ny mpanakanto Oladada sy mpanakanto Bodo ary ireo maro hafa izay tsara ho voatanisa. Samy te hampandroso ity firenena ity daholo isika hoy mpanakanto Bodo. Samy te hampandroso ity firenena ity daholo isika rehetra hoy izy. Fotoana fo sy toerana ary toerana manan-tantara haneo ankevitra no angatanay hoy mpanakanto Bodo raha ny fanazava tamin'ny mpitandro filaminana teo anatrehany ireo mpanao gazety. Fa ny mikasika ny famindram-pahefana tao amin'ny ministeran'ny polisy kosa dia no tanterahana tetsy anosy ny famindram-pitantanana teo amin'ny ministra teo aloha Rakotoarimanana Herilala sy ny ministra vaovao Randriambelony Aina. Nilaza ny ministra vaovao fa atao laharam-pamehana ny fametrahana filaminana haingana ho tombotsoan'ny rehetra izany. Nambarany ihany koa fa hifandrimbona amin'ny hery fiarovana sy filaminana force de défense et de sécurité ary ny fametrahana ny filaminam-bahoaka sy ny fitoniana eto amin'ny firenena manoloana ny olana lalaovina ankehitriny. Ny andro androany ihany koa moa dia nitafa tamin'ny ireo izay namaly antso teny amin'ny lapany Avoloha Andriamatoa filohampirenena Andry Rajoelina. Betsaka sy maro moa ny zavatra izay nohazavain'ny filohampirenena Andry Rajoelina nandritrany izany fiaonana izay nitanterahana tany Avoloha izany. Tamin'ny fofeny alahelo ary tamin'ny fofeny akivina indrindra tamin'ny fofeny fahitsina no nilazany Andriamatoa filohan'ny Republika tamin'ny ireo izay namaly antso ary indrindra nanambarany tamin'ny vahoaka malagasy ny hoe izaho dia tsy latsaka intsony amin'ny mandaha manaraka ary mitadiava ianareo olona hasolo ahy ary tsy maintsy foana ny délestage mandrapahialako eto hoy ny filohan'ny Republika. Betsaka ihany koa izay lalan-tsagotra izay efa nolalovana izay hoy filoha Andry Rajoelina fa anatin'ny sagotra no ahafantarana ny tena namana. Nilaza ihany koa izy ny hoe izay zavatra rehetra ataoko dia ankiniko amin'Andriamanitra. Betsaka izay fendrifendro zay ary betsaka ireo latsalatsa sy ny fingapingana fa ny zavatra rehefa ankinina amin'Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka satria tsy misy maharesy ny sitrapon'Andriamanitra hoy ny filoha Andry Rajoelina hatrany. Ary tamin'ny teny izay feno fanantenana ihany koa no nanambarany filoha Andry Rajoelina ny hoe afaka herin-taona raha mbola misy délestage eto Antananarivo dia hiala tsy ho filohampirenena intsony hoy izy hatrany. Mazava sy mahitsy moa ny teny izay nambarany na dia tazana ao anatin'ny akivina sy alahelo aza izy fa ny porofony amin'ny vahoaka malagasy dia mbola mitsiry ny fanantenany ary tsy foana ny fanantenany ary ho porofony amin'ny vahoaka malagasy fa tsy ratsy izy. Zay ihany koa no namarana ny video antsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia makasitraka anareo na vitany hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiaty misesisesy zay fa tsy halavana ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ry tompoko lahy veloma tompoko vavy.